nahita ny zava-misy rehetra izahay tena nahita ary tsy nitazapotsiny atory saingy tsy afaka naneho hevitra mivatana no fepetra fanarahamaso izay nataony fitsarana iratsika nareo teo araka nambaramasobava tapitra anio 30 septambra izany. Nanomboka tamin'ny 20 septambra ny hetsika fanairana nataonay teny Canada ratsaronareo mikasika ity délestage sy ny tsy fisindrany ity araka ny andraikitra maha-olom-boafidy satria dia mpanolotsain'ny tanàna izahay dia nanao izany hetsika izany. Natao samby dokotra nefa izahay ny ampitson'io izany hoe ny 20 septambra rehefa avy nametraka taratasy fampahafantarana tao amin'ny commune ka niezaka hoe hiazo teny amin'ny préfet mba hametraka fampahafantarana sy fangatahana alalana. Ny alalana nangatanay tamin'izany dia ny anaovana hetsika eo Ambohijatovo ny 20 septambra miandry ny Ramatoroolona hiaraitolona amin'ny vahoaka ary dia napetraka izany daty izany. Na tsy teo aza nefa izahay dia nitanterahantsika vahoaka rehetra izany ezaka izay natomboka izany. Teo daholo isika rehetra, tanora, ny mpianatra, ny syndicat, ny mpitondra fivavahana, ny olom-boafidy ary tao anatin'izany dia niara-niezaka isika hitaky izay zo fototra tokony hisitrahantsika voafaritry ny lalàna. Ny zava-misy dia nisy namidy tamin'ny fandrobana ny hetsika madio njorotsika ary dia izany moa nitetika no heverina fa handotony sy hampanginana ny tontolo mijoro amin'ny fahamarinana. Tsy rariny ary tsy azo ekeny izany ho takinay ny ikarohana izay ati-do naniraka sy tokony andraikitra tamin'ireny fandrobana ireny takinay ihany koa amin'izay fanjakana ijoro aorian'izao tolona izao ny anonerana ireo orinasa rehetra izay rava tsy fidiny. Mikasika ny tolona amin'ny ankapobeny dia izao isaorana eto ny fijoroan'ny olom-pirenena rehetra tonga saina satria dia fotoana nahafahan'ny malagasy namoaka ny maharary azy ny zavatra rehetra tsy zakany nandritra ny fotoana maro namoretana nampijaliana nampahoriana ary nanaovana tsinotsinona azy izay tokony fahefana araka ny lalam-panorenana ny fotoana toloreny. Singanina manokana amin'ireo ny mpianatra amin'ny anjery manontolo eran'ny Madagasikara, ireo tanora ao amin'ny GNZ rehetra, ny GNY sy X izay njoro ihany koa, ny syndikalista maro, ny fikambanana tsotra, ireo antoko politika ary ireo olom-boafidy isan-tsokajy. Hatreto aloha tsy mbola tratra ny tanjona isika raha teo tsy mbola afaka naneho hevitra teo Ambohijatovo fa dia raha matahora sy famoretana aza no nahazo antsika hatramin'izao izay efa nomelohan'ny sehatra sy vondrona marobe. Noho izany mitohy ny tolona ka anomezanay fotoanany rehetra hiatrika izany tolona izany raha ampitso alarobia 2 oktobra eo Ambohijatovo manomboka amin'ny 1 Tinay Mariana efa nametraka taratasy izahay fampahafantarana ny eo anivon'ny commune Antananarivo renivohitra ary hametraka ny fampahafantarana sy fangatahana lalana eny anivon'ny préfet satria dia manara-dalàna hatrany sy anatin'ny filaminana mihetsika kasaitsika atao. Isaoranay ny lahateny sy fanapahan-kevitra izay ny lahateny sy fanapahan-kevitra izay niraisin'ny Andry Rajoelina omaly dia tsy mamaly velively ny filan'ny vahoaka malagasy no nitetika sy fitaka lainga izay efa mahazatra azy ka hiarovany fahefany fotsiny ihany ary resabe mampandriatrisa toy ny fanaony nandritra 19 taona izay kanefa tsy hitondra vokatsoa ho an'ny firenena. Misaotra ny sehatra iraisam-pirenena izahay masama nameloka ny fampiasan-kely sy ny tsy famelana malalaka ny vahoaka ny olevy. Tsy ampy anefa izany fa takinay amin'ny sehatra iraisam-pirenena ny anamelohana sy ampiarana ny lalàna amin'ny olona manao abibiana amin'ny mpiray tanindrazana aminy. Ny anenjehana araky ny lalàna iraisam-pirenena amin'ny heloka nataony miampy ireo kolikoly sy fampahatrana ny vahoaka. Mba andrindratsika miaraka ny tolona dia voatsanganay manomboka animo ny komity izay mpandrindra ny tolona. Ahitana vondrona samihafa toy ny solotenan'ny tanora GNZ, ny GNY,
Genix, ny mpianatra eny amin'ny ambaratonga ambony, ny syndicat ny mpiasa mpanjakana sy ny mpiasa tsy miankina, ny mpahay lalàna, ny mpanao gazety, ny mpitondra fivavahana, ny manamboninahitra na ny amperinasy na ny misotro ronono, ny mpandraharaha, ny olom-boafidy sy olom-bavam-bahoaka sy be ny tanàna, ny mpanolotsain'ny tanàna sy ireo vondrona antoko politika ary ny diaspora ny ampitan-dranomasina miainga avy amin'io ny fandrindrana ny hetsika rehetra mba hampahomby ny tolona. Efa mazava ny feoan'ny mpitolona rehetra nandritra izay fotoana ny jorono izay ho amafisiny etony horetany horen-danitra fa ny fialany andro rajoelona no vahaolana lehibe takitsika manomboka izao. Tsy ampy anefa izany fa miala manaraka azy ihany koa ny filohan'ny antenemeran-doholona miaraka amin'io rafitra antenemeran-doholona tarihan'io. Rahavany zany amin'ny mpanjakana eo Anosikely izany. Ny fametraha-pialan'ny préfet an'Antananarivo dia takinay ihany koa anatin'izao fanambaran'izao ary indrindra ny tsy fanekena intsony ny fijabajabahana sy baikobaikoan'Andriamatoa Mamy Ravatomanga amin'ny raharaham-pirenena eto Madagasikara. Miantso koa izay ireo victime rehetra amin'ny zavatra nataon'izao fitondrana izao hijoro hifanampy amin'ny vahoaka fa tolona iombonantsika rehetra ity. Miantso ny folo alin-daza hay ampiasa ny feon'ny fieritreretanareo ianareo ka ametraka ambony ny asin'ny vahoaka sy ny tanindrazana ka hiandany hiaraka ary hiaro ny vahoaka malagasy mijoro ankehitriny. Masina i Madagasikara, masina ny tolona, tsy manaiky lembelana. Antananarivo 3 septambra. Salama daholo tompoko. Ity misy hafatra maika ho an'ny mpitondra fanjakana malagasy amin'izao savorovoro amin'izao eto amin'ny firenena izao satria dia efa tsy tana intsony ny avaratry ny nosy atsimo andrefana atsinanana indrindra moa Antananarivo firehetana fifandrobana efa maro ihany koa ny aina efa nafoy dia mangataka zany eto amin'ny mpitondra fanjakana malagasy mba hiaino anay vahoaka madinika inoy ny vahoaka fa misy zavatra isan-karazany marary ny vahoaka ao misy fampatsiahivana tany amin'ny fitondrana ny fandimby dia nisy famoizana ain'olona bebe foana tamin'ny andro ny tsiranana ratsiraka na valimanana ny dirany tezefa teo fitondrana raha mikararana ihany koa dia za zany eto hiampatsiahy mba hoanatra ireny rehetra ireny fomba tompoko manary atsika malagasy za malagasy tsy dia ahita ny vahoaka malagasy mahatsy miaranatsonyako fonako mba tsy fandrafy ny mpitandro filaminana sy ny vahoaka mitako misy fototra avelao ny olona enoy ny olona amin'izany zavatra marary isan-karazany zany makasitraka tompoko.